tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Andriamanitra tsy mahafoy ny olony. Ny hoe Andriamanitra tsy mahafoy ny olony dia midika fa nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe eo i masony sy sarobidy ao am-pony ny olony sy ny famonjena azy. Zay antony nahatongavan'i Jesosy Kristy zanany tety ambonin'ny tany ka nitenenany manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Liko 7:20. Raha milaza ary ny lohatentsika ny hoe Andriamanitra tsy mahafoy ny olony dia hevitra roa lehibe nofonosiny hoe ny olony ka antony mahatonga azy tsy hahafoy azy. Ny iray dia satria noharian'Andriamanitra izy, natao hoe koa asan'ny tanany, ary notendreny hanana toerana sy sata manokana mihoatra noho zavatra hafa rehetra zay nohariny. Fa hoy izy, ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehitsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Genesisy 2:7. Ka ny endrika zay naharinantsika dia manondro indrindra ny toetrany sy ny voninahiny maha Andriamanitra azy. Ny antony faharoa raisina amin'ny heviny ara-pilazantsara zay tsy hafoizan'Andriamanitra ny olona dia satria ankoatra ny famoronan'Andriamanitra antsika olombelona dia mbola nisahirana indrindra izy tamin'ny fanavotana antsika ho afaka amin'ny fanamelohana ho amin'ny fahafatesana nohony ny ota ka hateraka indray ho zanak'Andriamanitra. Dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery na anarana na koa fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany dia ireo zay tsy nateraka ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Jaona 1:2. Ny aminy hoe nateraka Andriamanitra dia araka ny teny Jesosy tamin'ny resaka zay fanaovany tamin'ny Nikodemosy, raha hoy ny Tompo taminy manao hoe raha tsy ateraky indray na ateraka avy any ambony ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona 3:3. Io fiterahana avy any ambony io anefa dia tsy zavatra mandeha ho azy na tonga ho azy sanatria fa vokatry ny fividianan'i Jesosy Kristy lay tokan'Andriamanitra antsika olombelona mpanota tamin'ny rano sarobidy. Dia araka ny tenin'ny apôstôly Petera manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa fantatrareo izy fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala zay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rasony Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Petera 1:7. Ary ho fehiny zany sy ho fampiorenana mafy ny asa-panavotana zay nataony sy ny firaisan'ny tompony amin'ny olony dia nanao fanekena amin'ny olony Andriamanitra ka nyteny manao hoe izaho andriaman'ny arizy ho holoko. Jeremia 1:7-7. Ary dia noalan'iny ny soamafisiny ny famatorana akaiky amin'ny olony toy ny ray miteraka ny zanaka ary ny zanaka zay naterany. Ka hoy izy, ary ho rainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehovah tsy toa. Koretiana 2:9-20 manondro ny Isaia 2:20-2:20. Zany hoe mpianaka miray antoka, miray lova, miray fanjakana. Ary dia mianina mihitsy izy ny amin'ny fiazonana ny fanekeny ka manao hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana tsy mba hiala aminao ny famoram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Isaia 4:20. Ary satria olona mpanota feno tsy fahamarinana sy fahalemena no nanaova ny fanekena
dia ny fahamirampony tokoa no iazonan'Andriamanitra azy hoe ho aminy fa Andriamanitra tsy mahavoy ny olony satria ray be fitiavana izy zay ny teny tokoa nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany no ampaharetako famirampo ho anao Jeremia 1:3 araka izany ry havana ny famirampon'Andriamanitra ho an'ny mpanota zay mariky ny fitiavana azy indrindra dia izy mbola miantso azy ka manangana azy ho olom-baovao na olona noharina ho vaovao araky ny Korintiana 2:17 koa na dia fanaka mendrika ny oalam-baraka no niota aza isika olombelona dia no ny faratsitsika izany sy ny tsy fahamarinantsika dia nataon'Andriamanitra ho fanaka homenim-boninahitra kosa mandova ny fanjakany mandrakizay fa ho amin'izany dia ny voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ary zay notendreny no nantsony koa ary zay nantsony no ny hoamarininy koa ary zay ny hoamarininy no nomeny voninahitra koa Romanina 8:3 ka ny hoe nomeny voninahitra dia midika ho ny fanandratany azy avy amin'ny onaona ny fahalovany ota sy ny fahafatesana ho amin'ny voninahitra ny fahamasinany zay tsy ho levona mandrakizay toa ilay ondro very zay hitany ka nasandrany hoe ao antsorony araky ny filazantsara ny Lioka 5:15 ny fanomezan'Andriamanitra ny voninahiny ho an'ny olony zany koa anefa dia midika indrindra ho ny fampitafian'Andriamanitra ny mpanota zay efa niala tafy no izy nianjaanja rehefa avy nanota ho an'ny Adama sy Eva tao Edena araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy ary nandrean'i Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny Isa izy rehefa ho hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovahandriamanitra tao anaty azy tao amin'ny Isa ary Jehovahandriamanitra dia niantso andray lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao dia hoy izy nandreanao tao amin'ny Isa ho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia niery Genesis 3:7 fa ny olona zay tsy mitafy zany hoe tsy manana voninahitra dia olona tsy hitan'Andriamanitra tsy fantany ary tsy ekeny to ilay lehilahy anankiray zay tsy niakanjo fitondra amin'ny fahambakaram-bady ka hoe ny tompony fanasana tamin'ny risaka izy ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fahambakaram-bady dia asiana izy ary satria mpanjaka no tompony fanasana dia hoy izy tamin'ny mpanompony afatory ny tokony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina ny velana izy any no hisy ny fitomanina sy ny fitotrea-nify fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina Mateo 2:12 fa Andriamanitra dia miantso tokoa ny olona ry havana ary ny olona rehetra hiditra ao amin'ny fanjakana saingy safidin'ny olona ny hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany na tsia dia amin'ny fitafiny ny fahamarinan'Andriamanitra na tsia fa hoy ny tompo fa izay manome voninahitra ahy no home voninahitra ary izay manamavo ahy no hafa baraka Samera 2:2 tapany B azotsika adika izany amin'ny hoe izay manome voninahitra azy no ampitafiny ny voninahiny ary izay manamavo azy kosa dia efa afatafa raha teo ka tsy afaka mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa hoy ny apôstôly Paoly mikasika ny fitafiana izay ampitafian'Andriamanitra ny mino azy fa fantatsika fa raha ravana ny trano laitsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra ary misy ento ato anatsika isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka zany hoe hanana ny voninahitra izay sahaza ny mahazanak'Andriamanitra mpandova ny fanjaka ny voninahiny antsika raha teo fa isika izao amin'izao lahy izao dia misy ento noho ny mavesatra antsika satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba ho tafiana koa mba hately ny fiainana ny mety maty dia ny tena ny ota izay mampianjaanja antsika ary ny tompo izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy Korintiana 2:5 dia ny fanahiny masina izay aina sy ery ary voninahitra izay atafin'Andriamanitra ny olony fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety maty ity hoy Paoly ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona na koa hoe voatelina ka resy araky ny Korintiana 2:12 manondro ny Isaia 10:20 dia izany ry havana no asa vavolombelona izay ataon'Andriamanitra mba hanehoana fa tsy nahafoy ny olony tokoa izy fa tsy Andriamanitra ny maty izy fa any velona araky ny Marka 2:7 ary dia ho amin'ny mandrakizay tokoa no nanorenan'Andriamanitra ny fanekempanavotana izay nataony hanavotra ny olona mpanota
milaza izany voalohany indrindra fa Andriamanitra dia tsy mahavoiny olony ka mitaona azy iverina aminy ary dia mandrodana ny hevitra rehetra zay nampisaraka antsika aminy. Hoy izy, zaho efa nandevina ny fahatsonao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavotra anao maho. Isaia 4:22. Fa ny foniny raity koa no tsy mahafony ny zanany zay naterany ary tsy manadino azy, eny na dia mety misitaka aza ny zanaka no niditry ny fony sy ny fakapana zay ataony ny devoly, dia toy ilay zanaka dala naka ny anjara lovany ka nandany ny fananany rehetra tamin'ny zava-pona sy ny filibana araka ny liko 5:22. Saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra zay tsy miova dia mbola mampahatsiaro fanekena zay nataony tamin'ny olona izy ka manao hoe ino rehefa vitako tomboka vatsa eo ampelantanako hianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandraka rifa. Isaia 7:20. Ary noho izany dia hoy ny tompo, ho sitraniko ny fiodinany ho ty azy tsy vozonana haho fa efa niala taminy ny fahatezerako. Isaia 4:15. Manaraka izany dia ho amin'izany tokoa no hanamarinany tompo ny olony amin'ny famelanany helony ka izay nantsoiny no hamariny tokoa araka ny Romanina 9:30. dia toa ny Jiosy ampisorona be zay nampangainy Satana fa nitafitafiana maloto izy kanefa no hamarin'ny tompo mba ho fanavotana azy. Fa hoy ny tompo, esory aminy ny fitafiana maloto ary hoy koa izy taminy, indro efa nesoriko ny heliko ao ary ampakanjoko akanjo fiangona hianao. Zakaria 3:4. Ary satria masina sy marina ny tompo dia tsy ty erika ary tsy mazaka ota hitoetra eo masino izy kanefa kosa hamarininy ny olona mpanota mba tsy hanatsiny eo anatrehany. Ny fanamarinana zay omen'Andriamanitra ny mpanota dia ny famelana ny helony rehetra ka ny vidianany azy tokoa tamin'ny randy, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka ho ny teny amin'ny Hebreo 7:20. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 5:8. Ary noho izany dia ny soratra masina ko aoko isika hanatona ny sira fiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahina mba azotsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Hebreo 4:20. Rehefa izany dia tian'Andriamanitra ny mampitoetra ny olony eo aminy ao aminy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny mpino manao hoe ho any amin'ny tompo mandraka ariva isika. Tesaloniana 2:7-7:12. Fa ny olona zay noraisin'ny tompo ho azy na ho an'ny tenany dia natsangany tokoa ho an'Andriamanitra ary rehefa izany dia nitendreny mba handova ifanjakan'Andriamanitra ka hitoetra ao aminy. Fa hoy Jesosy, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandraka ariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandraka ariva ary mandrak'izay ao amin'ny teny Grika. Janona 5:30. Ary dia toko lehibe nomeny azy manao hoe izay hitoerako no hitoeranareo koa. Janona 4:3 koa tomoera hoy Jesosy amin'ny fitiavako ianareo. Janona 5:7-2. Ary dia hoy koa ny Paoly apôstôly, raha la malalako miorena tsara aza miova. Korintana 1:5-7-2. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Mateo 4:3. Riavana malala, vanim-potoana sarotra ny diavintsika sy diaviny firenentsika, eny diaviny zao tontolo zao. Zay fotoana tokony hitadiavana tokoa n'Andriamanitra ary isaorantsika azy fa tsy mbola mahafoy antsika izy. Fa hoy ny teniny, aza matahotra hianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahianao. Isaia 13:1. Ho an'izay mahatsiaro iverina amin'Andriamanitra dia vonina tokoa izy handray azy. Toa le raibe fitiavana ka ny sahirana ny azakazaka na mihina ity zanany ladisolanana niverina taminy nanjary saina ka nibebaka tamin'ny ratsy nataony. Ho an'izay rehetra manao toy izany dia hoy ny tompo, anao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary ento ny zanakombony nafasy ka vonoy. Araoko isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Liko atoko 5:22-4. Ny antony tsy hafoizan'Andriamanitra tsika riavana dia isika tsy ho faty ny ota fa ho velona ary ho velona mandrakizay ao amin'Andriamanitra sy ho an'Andriamanitra.
ho voninahitr'andriamanitra zay efa tiantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Amen. Tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.